mampitombona ao aminareo hatrany rehafako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika ary. Endre ny hafalianay Tompo, manana anao ry Jesoa Kristy Andriamanitra velona, tompony ny finoanay ary indrindra akaiky anay isan'andro. Misaotra indrindra Tompo amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainanay, ary izany mbola ireny koa ho tanteraka aminay hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mandritra n'ity volana martsa ity ry havako dia hifampizara eto foana isika ny amin'ny resaka fandinihan-tena. Anio ary ry havana dia toy izao ny fahitan'Andriamanitra antsika olombelona tamin'ny andron'ny Noa, arak'izay voasoratra amin'ny Genesis 9:5-5, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Amen. Raha hiresaka fandinihan-tena ary tsika ry havana dia izao, misy an'ireto telo reto mila dinihantsika akaiky ao anatin'izany. Voalohany, dinio ny ao am-ponao, satria hoy ny Tompo, ny fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany. Ireto ary no mila jerena akaiky ao am-pontsika tsirairay avy ao ry havana. Inona no manosika anao ratsy, na inona no manosika anota? Mazava fa tianao le izy, matoa atao. Tsy misy manao ny zavatra tsy tiany izany mihitsy, fa tiana le izy, matoa atao. Manomboka izao ary dia atsaharo ohatra ny mandainga, ny mijangajanga, ny miloka, ny filibana samihafa, sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa tiana mantsy le izy dia marisika ny tena hanao azy, ary ao anatin'izany dia mety handaniana fotoana, mety handaniana vola amin'ny karena ihany koa. Ary rehefa marisika ianao hanao azy dia manana fitiavana, ary izay no tonga amin'ilay atao hoe sitrapo koa rehefa avy eo. Dia inona moa fa dia tanteraka ilay zavatra tiana atao, nefa hita fa ratsy eo anatrehan'Andriamanitra araka nambarany teo. Ry havako, soratra masina dia mampirisika antsika tokoa ary mba hanao ny hoe mahakahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara. Romanina 12:20-6 tapany faharoa. Faharoa ny mila dinihana akaiky ihany koa dia tsy inona akory fa ilay tenin'ny Tompo manao hoe mandritra ny andro. Eto izany dia isan'andro ny fandinihan-tena, fa tsy isaky ny karemy toy izao ihany, satria isan'andro dia tsy mitsahatra ny manangoly antsika ilay ratsy, ka hanao izay andavo antsika, eny hanao izay ahatonga antsika ho andevon'ny ota isan'andro ry havana. Noho izany dia mila fiambenana mafy izany, mila fiambenana mafy. Fahatelo, ity andiny soratra masina Genesis 9:5 ity dia mampiseho mibaribary fa olombelona marefo isika, olombelona malemy ka mora manao ny ratsy. Noho izany dia mila ny herin'i Jesoa Kristy sy ny fitarihan'ny fanahy masina isan'andro isika vao mahavita manao ny tsara, mahavita manao ny sitrapon'Andriamanitra, mahavita manao izay ankasitrahan'ny Tompo. Ry havako, aza atao atsirambina ary, aza atao atsirambina ny fifandraisana amin'ny Tompo isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka, fiainam-bavaka, ary indrindra amin'ny fisaintsainana, famakiana sy fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra isan'andro voarakitra ao amin'ny mofinaina ohatra. Raha izay izany izao no misy ny soratra masina vakiana isan'andro, aza atao atsirambina, na maiky aza manokany fotoana, raha tsy vita amin'ny maraina dia alohan'ny hatory amin'ny hariva, aza atao atsirambina. Ny fifandraisana amin'ny Tompo, fa ny fahitany Andriamanitra antsika dia izao, ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisaintsainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Amen. Mivavaka isika. Tompo, tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, mba handresy Tompo, ka hanao ny tsara araka ny ankasitrahanao. Irina isangantahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.